Ny kisaka ny renivohitry ny fatra Tsimotsinanana teto amin'ny commune ambanivohitry Namora distrika ny Farafangana no nanaovana ny tagna-maro niarahan'ireo foibe-paritra rehetra sy ireo fikambanana aty amin'ny distrika ny Vangaindrano sy ny distrika ny Farafangana ka ny fanomanana zanakazo amin'ny alalan'ny fanetsembana tany ny toeram-pitehirizana zanakazo no natao teto na rebouchage. Naseho teto avokoa ny firaisan-kina tao anatin'ny fahasamihafana ka toy izany koa ny tao amin'ny distrika ny Vondrozo. Fanarenana sy fanavaozana ny toeram-piasana eranay TVM kosa natao ny distrika ny Befotaka Atsibo sy Midonga Atsimo narana fanadiovana ny manodidina. Fiara-miasa tamin'ny foibe-paritra ny tontolo iainana Tsimotsinanana no natotsana izany notrono ny fiadinan'ny Repoblika misana ny DASP na ny Direction des Affaires Sociales et Politiques ny tagna-maro taty Tsimotsinanana. Tamin'io andro ihany koa moa no nanadiovana ny tranobe ny kolotsaina Vonjimaika a Tsimotsinanana niarana tamin'ireo mpanakanto sy ny ekipa ny kolotsaina aty an-toerana ary ny filoha lefitry ny fokotany feno Rivo Atsimo.